Bonjour daholo tsika rehetra adanany tompo sy ny fahasoavana amintsika. Tratra indray ity andro ity anohizantsika ny fampianarana ny tenin'ny tompo. Soratsika ny tompo zany fa tafiditra tamin'ny toko fahenintsika tamin'ny lesona farany iny ary efa namarana azy tsika zany hoe lesona efa hitantsika ihany ny tany amin'ny parallélisme zany na hoe fampandrifiana tamin'ny fiangonana fito. Zany hoe mamitana fotsiny ataontsika zany fa tsy tena hoe miditra lalina be ohatra ny tirantsika tamin'ny fiangonana fito zany. Da inona moa ny antony tonga antsika ny resaka le hoe tomboka se enina indray, hoe tomboka se fito moa zany. De ny lafiny dia zao hoe le zanak'ondry no namaly tomboka se dia zay no verenantsika indray tamin'iny tomboka se iny zany. Irosindray ary tsika miteny ity ary manantena fa mba hitsofoka amindray amin'ny tomboka se faharoa zany raha sitrapon'Andriamanitra ka dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka izany. Hiaraka hivavaka ary sika. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay raha io amin'ity anio ity. Mbola nondray hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Misaotra anao zay raha iny amin'ny fotoana izay nomenao anay. Misaotra ny amin'ny tantananao ny fiainanay tsirairay avy ka mbola ahafahanay ny fampitoana indray tamin'ity an'ity. Ary misaotra indray na fa nahatotosa sy nahatanteraka izao fotoananay izao. Ka dia mankalaza anao zay raha midera anao zay ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay raha hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra aneo an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Fiadananao kosa raha io sy ny fahasoavanao aokana eo aminay zanakao. Halleluja, halleluja. Dia eny raha io ampelantananao no metrahanay izao fampianarana izao, satria tsy efanay na amin'ny fahendrenay na amin'ny fahalalanay. Fa mangataka ny fanahinao masina izay hiasa aminay amin'ny fahafenoana, ampianatra anay ny teninao. Dia meteza raha io ampianatra anay indray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ianao amin'ity anio ity fa voninka indray izay mpanomponao. Araka ny teninany koa manambara manao hoe izay mangataka no omena, izay mitady no ahita, izay mandondonina no vahana. Ka dia aoka ny fanahinao no ampianatra anay ny teninao raha io amin'ity indray. Ka dia mitenena raha io fa voninka eny izay vahoakanao. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Eny mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky eo anatrehanao. Ka ninona ray fahotana vitanay teo anatrehanao. Dia angatahanay famindram-poso famelan-keloka ary fanadiovana no ny am'rano zanak'ondry. Diovy am'ranao zay Jesosy io ho afa-pahotana, sasao am'ranao zay ho afa-keloka. Ary aoka ny fanahinao mitoetra ao anatinay. Aoka le ranao anamarina anay Jesosy sy anamasina anay. Iza ny apanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra nefa manamarina. Iza ny anameloka? Kristy nefa mifona ho anay eo anatrehanao Andriamanitra. Andro aman'alina. Ka dia mankalaza anao zay fa fahasoavana nomenao anay. Raha tsisy an'i Jesosy dia tsy voavonjy izahay. Satria tsy sitrakao ny afatesany ratsy fanahy na velona aza ny sitrakao. Ka dia mankalaza anao zay raha midery anao zay mananatra avy ny anaranao zay. Dia ampelantananao raha no metrahanay izao fampianarana ny teninao izao. Ka ho karay tsisy arombaka izay ampelantananao ane. Dia ny fanahinao ka hiasa amin'ny tsirairay avy any tokantrano ihany hatanteraka ny sitraponao. Misaotra Tompo Iray Masina. Dia ao karay no nisandratra fa zay hihetriko isa. Dia mitenena ray amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninka eny izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso ary tsika. Inona moa no lesona izay niresahantsika farany zany? Lesona niresahantsika farany dia niresaka tsika vakina kely fotsiny eo amin'ilay toko fahaenina zany dia le andininy faharoa iny tiako vakina kely fotsiny amintsika izany. Dia zao no voasoratra amin'ilay andininy faharoa hoe ary hitako fa indro ny soavaly fotsy ary izay mitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena sari-boninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. Eto zany miresaka fa fantatsika moa izy mitaingina ilay soavaly fotsy zany ary fantatsika ihany koa hoe manana fitaovam-piadiana izy teny an-tanany dia nanana ilay tsipika kanefa tsisy zana-tsipika zany ilay izy. Ohatran'ny hoe manana basy izy zany fa tsisy bala ilay basy ohatrohatr'izay zany ilay zavatra. Dia ny zavatra mitenenina nefa dia zao hoe nivoaka izy ka haharesy sady mbola haresy dia efa hitantsika io satria fantatsika ilay fahandresen'i Kristy zany. Raha nieritreritra ny farisesy sy mpanorandalàna hoe ny fahafatesan'i Kristy naharesy azy dia contraire an'izay nefa zavatra mifanohitra amin'izay nitranga satria fahandresena ho an'i Kristy zany izay zavatra izay. Ny zavatra eto nefa dia inona ny zavatra hitantsika?
nivoaka ozy izy nisy ovaly fotsy ozy izy dia ilay nitaingina any izy nanatsipika zany hoe andeha hiady zany izy zay zany ny zavatra hitantsika eto dia manana fitaovam-piadiana izy inona nefa le ady hatreny eto ny ady eto zany dia zao hoe tonga amin'ilay fitenenana hoe tafika masina zany raha zay ny azo ilazana anazy ohatran'ny hoe guerre sainte zany ity nefa tsy guerre sainte le ilazan'ny olona azy amin'izao fotoana zao le hoe ohatra ny tamin'ny andron'ny croisade nalefa tany Jerusalema ny templier nalefa ny papa zany reny miaramila ny papa dia nalefa tany Jerusalema reny dia niady tamin'ny musulman niady tamin'ny sarazany dia nifamono faty nandritra ny taona maro niady tany zany tsisy fandatsahana samyzany nefa fandatsahan-dra zany no natao tamin'izany fotoana zany eto nefa tsisy fandatsahana ty ady ty zany fa ty ady ty zany dia ao anatin'ny inona ao anatin'ny tafika zay ao anatin'ny filaminana zany tafika ao anatin'ny famonjena kory ara le izy zany fa tsy famonoana satria amonjy ny fanahy no tanjona eto zany tanjona famonjena ny fanahy dia ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana zany ao anatin'ny fiadanana no anaovana anazy ity satria le famparitana zany ilay filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra zay zany no nanaparitana teto zany hoe nandeha nanjanaka tany izy ireo nitory ny filazantsara zany dia inona moa ny resahana teto zany fa nyresaka tsika mikasika ilay fiangonana voalohany zany dia ny fiangonana Efesosy izy reto nefa dia zao ahoana ngamo izy afaka nanao naninona na inona fa Jesosy efa nampilaza alohan'ny alany teto tany manao hoe aza mihetsiketsiketo Jerusalema nareo mandra-panahy fiainanareo izy izay nampanantenany indray dia ny fanahy masina fa azo hery ianareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina ao aminareo ary vavolombelika ianareo eran-Jodia Samaria rehetra ny aparan'ny tany rehefa nirotsaka ny fanahy masina dia ny fanahy masina no nitondra azy ireo hitantsika atao amin'ilay Jaona 4:12 verenantsika kely fotsiny izy io Jaona 4:12 ny andininy 12 Jaona 4:12 dia ny andininy 12 verenantsika kely izy io dia zao no teneniny eo satria le fanahy masina zany no mitondra azy ireo amin'izay ady hatrehan'izy ireo zany dia ny famparitana ny filazantsara izany dia ahoana izy eo amin'ny andininy 12 sy ny 13 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa tsy zakanareo ankehitriny fa raha tonga ny fanahiny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazaina avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo rehefa tonga hifanahiny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo dia ho vavolombelona izy dia nareo koa ho vavolombelona satria le fanahy masina zany miasa ao anatinareo izy no mitari-dalana dia hoentin'le fanahy zany dia lasa ny mpianatra ty Jesosy nandeha nitondra nanaparitaka ny filazantsara zay nandre ihany koa ny afatra ny entin'ny apôstôly dia nitombo anarivony maro mihitsy izy ireo dia reny koa nitoy zany natateoriana zany dia lasa vavolombelona zany ny amin'ny filazantsara ny fanjakana zany eo moa zany le hitantsika hoe le fahafatesan'i Kristy zany dia zao hoe tsy hoe faharesena fa fandresena satria zay le resahana teo hoe nivoaka ozy izy nitondra le tsipika teny an-tanany nivoaka izy naharesy sady mbola haresy zany efa nandresy zany izy tamin'ny fahafatesany dia izay fandreseny zay nefa ninona nitondra azy teo amin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra izay fandreseny zay nafahany naniraka ny fanahy masina ho amin'ny mpianatra ahafahan'ny mpianatra manony asa zany zay nataon'i Kristy dia mbola haresy ozy izy ary io ady zay hatrehany io nefa dia tsy hoe amin'ny mahady anazy dia iza ny adversera iza ny mitololohana lohanao dia ny tenin'Andriamanitra dia milaza manambara manao hoe tsika ozy izy dia tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra fanahy zay miasa ozy izy amin'ny fanjakana ozy izy sy ny fahefana zany amin'ny zavatra misy eto dia Satana zany ny fahavalo zay hidivanao Satana nefa dia zao Andriamanitra Jesosy Kristy mampiasa atsika zany ho vavolombelona amin'ny alalan'ny fanahy masina fa Satana koa mampiasa ny fahefana zay misy ny autorité zany ny manam-panjakana ny olona dia reny ny anoherana reny ny anenjehana ny kristianina reny ny anagadranana ny kristianina reny ny aminona any kristianina ka io moa ndresantsika farany zany mikasika le hoe io le antsoina hoe grand conflit cosmique zany na hoe hery mifanandrina zany zay hifanandrinan'ny Kristy sy Satana izany dia ndresantsika farany mikasika le hoe tafio avokoa izy ny fitaovam-piadiana zany zay omen'Andriamanitra antsika io fitaovam-piadiana io nefa tsy Andriamanitra sy miteny hoe makay ianao epena makay ianao basina makay ianao
antsy famonoana fa araka le nresantsika farany de hoe rehefa ny kristiana nge no samborony de tongy petera naka le epeny iny de nikapainy ny sofon'le mpanompony mpisorona be zay nisambotra an' Jesosy atsony hoe malikoa de rehefa aveo moa nositranin' Jesosy ny sofon'le nikapainy petera fa ozy Jesosy mantsy amin'ny petera manao hoe aza manao an'izany ozy ianao fa zay mamono amin'ny epe ozy izy de ho tsaraina amin'ny epe ozy izy zay mamono amin'ny sabatra de ho tsaraina amin'ny sabatra fa zao Andriamanitra anga ozy izy tsy mahay mandefa legiona marobe amonjy ao izy izy zany hoe afaka nataon'Andriamanitra zay fa Jesosy tsy maintsy ho maty izy ahatanteraka ny fahamarinana rehetra satria tsy vita ny famonjena an'izao tontolo zao raha tsy maty Kristy de zay mahatonga le izy le ty fiangonana voalohany ty zany tsy hoe andeha anafika andeha anaparitaka ny filazantsara izy am'le hoe conquête zany hoe fanjanahana tsy hoe andeha anaparitaka le filazantsara izy de amin'ny famononana ataony fa ao anatin'ny fiadanana ao anatin'ny fitoniana ao anatin'ny filaminana zany no anatanterahana an'izay zavatra zay ao anatin'ny famonjena naovana an'izay zavatra zay Satana koa nefa ankilany de manahoana izy tena romotra mihitsy izy de mamono izy ary Jesosy de efa niteny raha zaho izy noho ny kapohana sy novonoana de nareo koa mba ho atao ohatr'izay koa raha ny maître ozy izy na ny tompo no atao an'izao de nareo mpianatra koa zany de zao koa zany ny azo anareo de zay zany le azo fijalian'ny Kristy zay ny mpianatry Kristy zany de tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana io ihany koa zany zay ny mampianatry Kristy atsika zany fa tsy rehefa tonga ny fanenjena de kanosa milefa akolafataka tsy hanao an'izay tsika zany fa ny devoly zany de zao ny devoly tena tezitra mafy mihitsy ary izy ny tena tsy zakan'io devoly io amin'izao fotoana zao de maro ny fiangonana kristianina zay misy fa ny tena tsy zakan'ny devoly de izy ny tena tsy zakan'ny devoly efa nresantsika teto foana le izy ary izy ny tena maharomotra azy de amin'le apokalipsy toko 12 ny 7:7 apokalipsy toko 12 ny 7:7 apokalipsy toko 12 de ny 7:7 de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona maneho an'le vehivavy de maneho le fiangonana dragona de maneho ny Satana fa nianarantsika zay de tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona izy ka nandeha niady tamin'ny zanany sisa izy tsy niteny hoe andeha hiady tamin'le ireo zanaky vehivavy rehetrarehetra reo fa miteny izy amin'le zanany sisa amin'ny teny frantsay ny lazanany azy io le reste iza zany io zanaka sisa io de teneniny de ireo zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy aty amin'ny apokalipsy izy miresaka an'izay be de be no milaza ny fiangonana kristianina amin'izao fotoana izao fa foana ny lalàna tsy misy tsony zany lalàna zany tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana fa fanontaniana mba fahatan'le olona ve ny tena définition an'izany na hoe famaritana an'izany inona moa ny atao hoe ambany lalàna zany inona ataony hoe ambany fahasoavana zany sady miaratsiny am'le fiteny hoe sady manao tsy anjery maimby fotsiny hoe zay no nampianarana de zay de manao an'izay fotsiny fa tsy izay io fa nianarantsika teto io fa mbola hiditra lalina amin'io tsika rehefa miditra eo amin'ny toko 7 eo tsika miresaka an'io satria iresaka ilay tombo-kasen'Andriamanitra tsika de ho hitantsika eo amin'izay hoe ahoana marina zany ambany tsy ambany lalàna zany fa ambany fahasoavana fa eto izy de teneny tsara iza ny tena maromotra n'le devoly de le zanaka sisan'ilay vehivavy le fiangonan'Andriamanitra zany de izay sisa tavela de iza reo sisa reo maro iaho ny fiangonana kristianina fa nga ny fiangonana kristianina rehetra no mitandrina zany didin'Andriamanitra zany nga ny fiangonana kristianina rehetra no tena manana zany filazanan'i Jesosy zany fa mbola resantsika koa inona koa moa filazanan'i Jesosy io zany fa mbola resantsika koa mikasika an'izay zavatra zay misy koa mantsy miteny hoe zany filazanan'i Jesosy zany de hoe boky nosoratan-drano noho zany atao amin'ny apokalipsia izy mamaly an'izany fa teneny mihitsy
ny filazanan'i Jesosy izy dia ny fanahy ny faminaniana. Iza nefa ilay fanahy ny faminaniana io? Ato izy dia mamaly an'izay atao boky ny apokalipsy izy mamaly an'izay. Fa ilay anjely izay nitondra hafatra tamin'ny Jaona dia ahoana izy mantsy an'i Jaona? Zaho izy dia naman'ireo rahalahinao izay manana ny filazanan'i Jesosy. Izay ny teneniny. Dia ho resahantsika koa ino izany io? Tamin'izany fotoana izany mbola tsisy namana, mbola tsisy an'izany boky nosoratan-dranina zany. Tamin'izany zany dia efa fantatra zany hoe inona zany filazanan'i Jesosy. Fa eto zany dia zao, iza ny tena hala ny devoly divana io? Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazana an' Jesosy. Ireto zany zanaka sisa reto dia mifanohitra ireo amin'ilay hitantsika tany amin'ny fiangonana voalohany dia fiangonana Efesosy. Inona moa ny resahana tany? Ny fiangonana voalohany fantatsika fa nanana ny fahamarinana fototra. Niaina tamin'izany hoe fiangonana tsy nisy petipetina zany, tsy nisy fitaka zany, fiangonana madio. Ary io fiangonana voalohany io dia nankahala niza io fiangonana voalohany io. Verentsika kely izy io amin'ny Apokalipsy toko 2 dia hitantsika tsara le izy. Apokalipsy toko 2 ny andinin'ny 9 dia ahoana izy? Apokalipsy toko 2 andinin'ny 9. Inona ny zavatra tena tsy tian'ity fiangonana ity ihany koa? Satria ity fiangonana resahantsika ilay fiangonan'Andriamanitra dia fiangonana voalohany ity zany dia fiangonana Efesosy no resahana eto. Fa zao ny resahany amin'ny andinin'ny 9 dia ahoana izy? Kanefa izao no toetranao izy mantsy an'ity fiangonana voalohany ity zany. Halanao ny asan'ny Nikolaita izay halako izy. Halanao ny asan'ny Nikolaita izay halako. Ny zavatra resahantsika teo nefa dia zao hoe ity fiangonana ity dia zao hoe iza ny tena tsy zakan'ny Satana? Dia ilay fiangonana sisa ny tena tsy zakan'ny Satana izay mitandrina ny dinin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ny fiangonana voalohany nefa dia zao izy ny toetranao. Dia manahoana izy teo? Kanefa izao ny toetranao. Halanao ny asan'ny Nikolaita izay halako izy. Inona ilay Nikolaita io? Fa nianarantsika teto tamin'ny fiangonana voalohany. Zany Nikolaita zany dia ireo mihitsy ilay manao hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Izay ilay Nikolaita zany. Zany hoe tsy hifanonjen'i Kristy ka zao tsy mila mitandrina an'izany lalàna zany intsony dia afaka manao izay tiany ataony izy. Satria lasa manana liberté de la chair zany izy, lasa manana fahafana ara-nofo zany izy. Tsy mila mitandrina lalàna intsony fa tsy fahasoavan'i Jesosy ny famonjenantsika. Ny toetranao izy Jesosy dia zao halanao ny toetran'ireo Nikolaita ireo. Fa tsy ianao ihany mankahala an'ireo fa zako izy Jesosy mankahala an'ireo. Halanao ny toetran'ny Nikolaita izay halako koa izy Jesosy. Zany hoe Jesosy zany dia tena tsy tia mihitsy ihany koa ireo mpandika lalàna ireo. Ho an'ilay mpandika lalàna zany Jesosy tsy mazaka an'ireo koa. Halako koa ireo izy Jesosy. Tsy izany miteny an'izany fa Kristy no miteny an'izany. Dia ahoana tsika amin'izany? Tsika mbola mandrava lalàna io, tsy mila lalàna intsony tsika. Tsy izany mankahala. Fiangonana voalohany nankahala an'io. Ireo fiangonana madio tsy misy pentina, tsy misy arorom-paratsiana. Kristy koa mitondra ny fiangonana io mankahala an'io Nikolaita ihany koa. Zay no mahatonga hoe iza ny tena tsy zakan'ny Satana dia io ny tena tsy zakan'ny Satana. Satria mitandrina ny didin'Andriamanitra io sy manana mitana ny filazana an' Jesosy dia tsy zakany io zany, tsy zakany izay zavatra zay zany. Ka ity fiangonana ity zany dia zao hoe arak'ilay tenenina hoe niainga izy, nivoaka izy. Amin'ny teny frantsay tenenina hoe il partit et il partit izy. Zany hoe nivoaka izy. Nanomboka teo zany ilay fanaparitahana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao, na hoe fanjanahana zany, fanjanahana ara-panahy zany raha zay ny azo ilazana anazy. Dia teo ny nanomboka ny famparitahana ny filazantsara zany. Dia hoy izy nivoaka izy naharesy sady mbola haharesy. Zany hoe ity mitaingina ity soavaly ity zany dia zao tsy ho resinao naoviana zany. Satria nivoaka izy sady mbola haharesy. Fa tsy hoe nivoaka izy naharesy dia ho resy. Fa mbola haharesy zany hoe ifandresen'i Kristy io zany sy izay miaraka aminy dia zao hatramin'ny farany zany. Fandresena hatramin'ny farany zany. Nandresy izy tamin'iny nahafatesany, nandresy izy tamin'ny tsanganany tamin'ny maty, nandresy izy tamin'ny niady tany an-danitra, nazery Satana, niala tany amin'ny fitoerany tsy nanana toerana tany intsony. Mandresy izy amin'ny fiavian'ny fanondroany,
mandresy izy amin'ny fanaparitana ny filazantsara amin'izao fotoana izao amin'ireo izay miaraka aminy amin'ireo izay sisa mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazan'i Jesosy Kristy. Dia rehefa ho avy fanjakan'Andriamanitra io, ho avy Kristy, dia la victoire sera totale ho ny fitenenana. Hoe tena tanteraka ny fandresena tanteraka ny amin'ny Kristy zany amin'ny fiaviany fanondroany eny amin'ny raon'ny lanitra ny amin'ny fiaviany. Dia aty amin'ny Apokalipsy 7:20 izy miresaka an'izay ary mbola miresaka ihany koa ilay soavaly fotsy eo. Mbola hitantsika indray ilay soavaly fotsy amin'izay fotoana izay zany. 9:20 ka hatramin'ny 4:20. Vakitsika kely ange. Apokalipsy 7:20 teny 9:20 ka hatramin'ny 4:20 dia ahoana izy ato. Ary nahita ny lanitra voasokatra ka indro nisy soavaly fotsy. Ary izay mitaingina azy dia atao hoe matoky sy marina. Ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny. Ary ny masony dia lelafo ary ny lohany dia nisy dima maro. Ary izy nanarina voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary ny akanjokanjo mifafy izy. Ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy samy mitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony fotsy sady sy ny akanjo rongony fotsy rongony madinika sady fotsy no madio. Ahoana izy nahita ny lanitra voasokatra izy. Io zany le amin'ilay fiavian'i Kristy io. Nisy soavaly fotsy ary izay mitaingina azy dia atao hoe matoky sy marina ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny. Amin'ny fahamarinana no hitsarany sy adiny. Dia le endrika anehoanan'i Jesosy eo amin'ilay 12 ny masony dia lelafo. Amin'ny lohany dia diadema maro izy, le Jesosy amin'ny voninahiny zany resahany io. Dia lohany diadema maro izy hitantsika fa ary amin'ilay tombo-kase voalohany dia zao nivoaka izy nisy satro-boninahitra teny aminy. Fa tsy niresahana eo nisy diadema tany. Fa ary amin'ilay toko voalohany zany izy hoe manana satro-boninahitra izy. Zany hoe napetraka ho mpanjaka Kristy tsy inona. Manana satro-boninahitra izy. Niditra tao amin'ny voninahiny izy, napetraka teo amin'ny seza fiandrianana izy. Fa aty zany dia zao mandray ny fanjakana Kristy. Zay mahatonga hoe mifeny diadema maro le satrony. Satria mandray ny fanjakana manerana an'izao tontolo izao izy. Tonga zany le fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Omena azy ny fanjakana rehetra manerana izao tontolo izao. Omena azy zany izy amin'izay fotoana izay. Ary fantatsika fa faharesena nge no mahazo ny devoly zany eto amin'ny fotoana io. Faharesena no mahazo ny devoly amin'io satria ho avy Satana. Dia inona ny zavatra mitranga? Hiady amin'ny zanak'ondry izy. Fa zao fahavalo eo faharesy Satana jereo mitoko fa 7:10. 7:4. Dia zao no teneniny ato. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry izy ary ny zanak'ondry aharesy azy. Eo mantsy zavatra tenenitsika hoe nivoaka izy naharesy sady mbola aharesy. Dia toy ny zavatra mitranga, ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Eo zany dia teneny hoe mpanjaka ny mpanjaka izy. Izy ny mpanjaka ny tsisy mena azy ny fanjakana manerana an'izao tontolo izao. Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy dia toy izany. Ary aharesy azy koa izay momba azy dia olona vao antsy voafidy ary mahatoky. Izany hoe izay miaraka amin'ny Kristy koa zany dia maninona? Mpandresy koa zany izay miaraka amin'ny Kristy. Kristy zany aharesy izy. Fa izay miaraka amin'ny Kristy koa dia mpandresy izy zany. Zao zany tsika miaraka amin'ny Kristy dia taddio efa mpandresy tsika zany. Satria Jesosy dia tsy mba ho resy zany. Fa Satana zany dia zao fahavalo eo faharesy ilay Satana. Fa manao fitsipaky ny mialaina izy. Tonga amin'ilay faminaniana manao hoe ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy izy zany ilay fiangonana zany io. Izy anitsaka ny lohanao izy fa ianao kosa izy anorotory ny ombelahy tongony. Zany hoe izy zany tena naikitra antsika ianao izay marary antsika foana. Fa taddio fa namana mamparary antsika ary izy. Dia efa resy izy taddio izay. Mahereza mivavaka. Raha atao mifadianana, mianatra ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miambina tsika dia mivoaka mpandresy fa raha tsy miambina kosa tsika dia viravirain'ny Satana tsika. Viravirain'ny Satana tsika zany. Fa mpandresy tsika miaraka amin'ny Kristy zany. Zay amin'ny farany zany dia zay hoe nivoaka Kristy aresy izy. Nivoaka Kristy mbola aresy. Tonga any amin'ny andro farany miaraka amin'ny miaramila ny rehetra izy. Dia jereo tsara amin'ilay toko 5:10. 5:10 dia hono izy. Ary misy sabatra
maranitra mivoaka avy tamin'ny vavany izy mba hamelezan'ny firenena, ary izy hanapaka azy amin'ny temby, ary izy no hanitsaka ny famiazan'ny divainy firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Miverina, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Satria nomena azy ny fanjakan'izao tontolo izao. Sabatra maranitra izy nivoaka avy tamin'ny vavany izy mba hamelezan'ny firenena, hanapaka azy amin'ny temby, sy hanitsaka azy amin'ny famiazan'ny divainy firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Tonga ilay fahatezeran'Andriamanitra zany io. Faharavana izy io, faharavan'ilay ratsy io. Dia inona zavatra mitranga? Ny mpanjakan'izao tontolo izao hiady aminy. 9:20 Ary hitako ilay bibidio izy sy ny mpanjakan'ny tany mba miaramilany tafangana mba hiady amin'ilay nitaingina ny soavaly sy ny miaramilany. Fa inona zavatra mitranga? Nosamborina izy ireo. Dia maty izy ireo. Dia natsipy azy any amin'ny fariafy sy ny solofara 9:20. Ary ny olona sisa dia maty ny sabra nivoaka avy tamin'ny vavan'ilay nitangina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky no ny nofony. 9:20 Dia nosamborina ilay bibidia mba mimpamina ny sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany izay nentina namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia, sady ny ankohaka eo anolohan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny fariafy sy solofara izy roa izy. Raikitra zany le ady. Mpanjaka ny tany sy ny miaramilany rehetra ny ady. Fa nosamborina izy mba amin'izay mpaminany teo aminy, dia natsipy tany amin'ny fariafy sy ny solofara. Dia rehefa avy eo nitohizany amin'ny 9:20 hoe ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy tamin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony izy. Dia vita koa izay. Dia 9:20 dia tenenina. Dia nisambotra ilay dragona izy, Satana io. Dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarala elany devoly Satana izany, ka namatotra azy ary fotoana izy. Nosamborina ihany koa zany Satana. Dia aty amin'ny 20:20, 9:10 inona zavatra tenenina io. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary amin'ny fijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Eto ange zany dia efa hitantsika ny faharesen'ilay devoly. Hitantsika ny faharesen'ireo mpanjakany tany izay miaraka aminy zany. Izay olona miaraka amin'ny rehetra ihany koa. Izay ny olona von'ny Kristy. Tamin'ny sabatra mivoaka avy tamin'ny vavany. Izay nanino izy teo? Izay nitapahany tamin'ny temby izy. Nanitsaka azy teo amin'ny divainy firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Natsipy tany amin'ny fariafy solofara ireo. Samborina koa ny devoly dia natsipy koa. Dia ahoana zany? Izay mahatonga hoe nivoaka izy naharesy sady mbola haresy. Victoire totale ny Kristy. Fahatan'ny Satana nge zany. Fa izy tsy manaiky resy izy. Ary maheno an'izao izy dia rombotra mafy mihitsy izy maheno an'izao. Tsy zakany zany. Ka ho antsika zany dia zao hoe ny zavatra omeny Satana eto amin'ity tany ity dia inona? Ohatran'ny hoe mirage ihany ny zavatra misy eto. Ohatran'ny hoe olona any amin'ny désert dia matazana hoe ry misy oasisy, misy rano tsara be ry te hisotro an'ireny rano ireny, misy alokaloka tsara ry. Dia ohatran'ilay olona eto an-tany ireny rehefa tena mahita les plages sable blanc ireny dia eau turquoise izy ny fitenenana. Dia clair be ilay rano, dia misy cocotier dia c'est le paradis sur terre. Ora olona. Ataon'ny Satana variana ianao amin'ny zavatra ara-tany, variana ianao. Fa ny zavatra hitantsika amin'ny tany ity tsy azo ampoarina amin'ny zavatra omen'Andriamanitra antsika. Rahatr' izay. Tsara lavitra ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao ny zavatra omen'Andriamanitra rahatr' izay. Ny zavatra eto an-tany dia izao fahafinaretana vetivety ihany. Fa no avy dia mandrakizay. Ho an'ny kristianina zany ny zavatra misy eto amin'ity tany ity dia izao fahoriana vetivety hozy Andriamanitra. Izay zany mahazo an'io. Marina fa orintsika mety hoe mahatratra ataontsika hoe 100 taona na mihoatra na 50 taona azy. Hoe tena nijaly mory.
fa tsisy dikany zany ampoarina mandrakzay marina fa mafy tsy manakelany zany efa mafy zany fa tsisy dikany zany ampoarina mandrakzay satria velona mandrakzay tsika hoan'ireo zay mpanao ratsy indray de zao fifaliana vetivety any na ataontsika hoe maritra 10 taona reo na 70 taona vetivety zany fa fahoriana mandrakzay koa no miantry an'ireny de anjaranao misafidy zany alohan'ny fifaliana de safidiny ianao zany fa za aloha zasy ny ankonako de nifidy fa zasy ny ankonako de anompo an'i Jehovah zay hoy izy tsoampaminany zay tsoampanompon'i Jehovah mpanompon'i Mosesy raha zay sy ny ankonako de anompo an'i Jehovah de safidy io zany de za zany misafidy an'izay safidiko zay zany anjarantsika ihany koa izay misafidy zany manaraka ny zavatra zay zany hoe la victoire zany de totale ny amin'i Jesosy Kristy inona ny zavatra resahany teo de zay zany namaranany an'le izy hoe arak'le teny tany amin'ny fiangonana 7 teo amin'ny Efesosy de inona namaranany azy zay manatsofina aoka izy hiaino zay lazay mifanahy amin'ny fiangonana zay manatsofina zany de miaino an'izay afatra zay izy zay zany mikasika an'iny tombokase voalohany iny zany hitrandray zany tsika mikasika ny tombokase faharoa zany inona ny zavatra resahany eto amin'ity tombokase faharoa ity de iresaka indray zany izy miresaka indray zavatra sovalina hitantsika teo amin'ny tombokase voalohany de niresaka sovaly fotsy zany izy fa amin'ny tombokase faharoa indray izy de miresaka sovaly mena indray zany no resahany eto vakitsika raha izy eo amin'ny toko fahaenina de ny andininy fahatelo sy ny fahaefatra vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa novahany ny tombokase faharoa de areko ny zava-maneno faharoa nanao hoe avia de nisy sovaly hafa mena kosa ny voaka ary izay nitaingina azy de navela naisitra fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona ary nomena sabatra lehibe izy rehefa novahana zany le tombokase faharoa de reko izy le zava-maneno faharoa niantso inona moa le zava-maneno faharoa io le zanak'omby zany na hoe le omby niantso izy nanao hoe avia ary hitako fa indry ny sovaly hafa mena kosa ny voaka ary ilay nitaingina azy de navela anaisitra fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona ary nomena sabatra lehibe izy izany eto zany amin'ity tapany faharoa ity zany de zao nisy fiovana tanteraka zany amin'ny tantaran'ny kristianisma zany raha zay ny azo ilazana anazy satria ny zavatra hitantsika zany tamin'le sovaly voalohany de zao hoe le nitaingina le sovaly izy de nivoaka izy aresy sady mbola resy ary nanana satroboninahitra izy nisy spika teny an-tanany izy ity nefa nivoaka amin'inona ao anatin'ny hoe pacifiquement zany hoe tafika masina ao anatin'ny fitoniana ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny fiadanana ao anatin'ny famonjena zany no natao teto amin'ny faniparitana le filazantsaran'Andriamanitra ny zavatra hitantsika eto nefa am'le lafin'ny faharoa indray zany rehefa nanokatra le tombokase faharoa de zao hoe raha teo amin'ny fiadanana nisy atsika teo aloha de lasa ny mivadika makany amin'ny ady indray zany ny resaka eto resaka fiadanana ny teo amin'ny fiangonana zany amin'ny hoe famparitana ny filazantsara de lasa tonga amin'iny tonga amin'ny resaka hoe ady indray zany eto on passe de la paix à la guerre zany ka inona moa ny hevitry le hoe sovaly mena zany fa fantatsika fa le sovaly zany maneho an'le fiangonana zany le fiangonan'Andriamanitra le loko indray nefa maneho ny toetra n'ilay fiangonana inona ny toetra n'ilay fiangonana hitantsika eto de ny lokony zany de mena inona nefitra ny hevitra n'le lokomena ny hevitra ny lokomena de zao hoe raha zany na hoe raha mandrika zany zay ny hevitra le hoe lokomena verena kely zay ao amin'ny mpanjaka faharoa ny jerentsika toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo izy milaza an'izay resaka kody zay koa tsy haiko rehefa hitantsika io na mbola tsy hitantsika tamintsika nianatra kody mpanjaka faharoa toko fahatelo de vakitsika ny andininy faharoa amby roapolo mpanjaka faharoa toko fahatelo de ny andininy faharoa amby roapolo de inona zavatra hitantsika eto andininy faharoa amby roapolo de zao ny teneniny ary noho ny fomaraina koa ny Moabita sady efa niposaka ny masoandro ka nitaratra tamin'ny rano de hitany ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny rà hitany io izy ny rano averiko tsara izy teo hitany ny rano tandrifiny fa mena tahaka ny rà
eo zany izy milaza le lokomena de hoe tahaka ny raha raha miresaka ianao zany hoe lokomena ato amin'ny baiboly zany de maneho raha zany zay zavatra zay na hoe raha mandrika zany zay ka nitoetra n'le fiangonana zany de zao inona ny zavatra hitantsika eto zany nisy raha mandrika zany teo amin'le fiangonana nisy famonoana zany teo satria hitantsika ihany koa le hoe fa nanala fihavanana tamin'ny tany ka ity fiangonana faharoa toy zany de maneho an'iza ty fiangonana faharoa le soavaly faharoa matsy maneho an'iza zany ty soavaly faharoa ty de maneho an'le fiangonana Smirna zany ty fiangonana ty soavaly faharoa itya izany izy indray ary no manana fahefana zany amin'ity soavaly ity ny manana fahefana amin'ity soavaly ity de niteneniny hoe de renantsika vakina le izy teo toko fahenina apokalipsy toko fahenina rentsika zany apokalipsy toko fahenina de ny andininy faefatra apokalipsy toko fahenina de ny andininy faefatra de ahoana izy de nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka ary izay nitaingana azy dia navela naisotra fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona ary nomena sabatra lehibe izy izay mitaingana azy izy dia navela naisotra fihavanana amin'ny tany zany hoe le mitaingana ty soavaly ty zany de zao nomena fahefana izy anaisotra fihavanana amin'ny tany mba hifamonoany olona ary nomena sabatra lehibe izy izany hoe le sabatra eny tanany ity zany de io le hanesorany le fihavanana amin'ny tany zany hoe io zany le iny le mitondra raha mandrika teo amin'le fiangonan'Andriamanitra zany le crime envers les chrétiens ho ny fitenenana zany hifamonoany olona ozy izy de raha mijery koa tsika zany ny tantaran'ny fiangonana Smirna de zao hoe teo zany tena hoe mafy be zany ny fanenjehana tamin'izany fiangonana Smirna zany tena mafy ny fanenjehana an'ireo kristianina sy ny famonoana azy ireo tamin'izany fotoanany zany fiangonana Smirna zany satria nomena fahefana zany izy nomena n'le mitaingina n'le soavaly fatatsika fa tsy Kristy zany no mitaingina ny soavaly io Kristy no hitantsika tamin'le fiangonana voalohany fa eto zany tsy Kristy no mitaingina le soavaly fa le mitaingina le soavaly zany de manana fahefana anaisotra ny fihavanana anaisotra ny fihavanana amin'ny tany ozy izy ary nomena sabatra izy hifamonoany olona ozy izy izy zany amononan'le fiangonana zany ka iza moa zany no manana fahefana mitaingina ty soavaly ty de iza nresahana eto Roma Gentilisa indray zany no resahana eto satria le Roma Gentilisa no namono ny kristianina tamin'ny vanim-potoana io zany zany hoe ity fotoana ity zany de zao fotoana nanenjehana ny kristianina rehetra inona ny zavatra natao tamin'ny kristianina no endrikendrehana izy ireo hoe mpinan'olona lazaina hoe kanibale zany izy hoe mpinan'olona maninona moa lazaina fa hoe mpinan'olona satria rehefa manao fandraisana fanasany tompo ny kristianina de lazaina hoe raiso ity kapoka ity fa tia ny rahan'ny Kristy ho fanavotana anareo de hoe ny rahako ny tena fisotro de raiso ty mofo ity no nofoko izy izy ka hoano izy izy de rehefa manao an'izay de noenjikendrehana izy ireo zany maninona hoe mpinan'olona reto kristianina reto noendrikendrehana ihany koa zay tsy mpino ireo satria ny fivavahana tamin'izany fotoana zany de fanompo-tsampy ny fivavahana satria eo anatin'ny fahefan'ny romanina Gentilisa zany ny territoire nisy an'reto kristianina reto na ny toerana nisy an'reto kristianina reto tamin'izany fotoana zany nefa de zao mila manorika ny fivavahan'ny romanina ny olona tamin'izany vanim-potoana zany manompo ny Andriamanitra zay hivavahana ny kristianina nefa ny tokana ihany ny Andriamanina ny romanina manana Andriamanitra be dehibe izy ary tamin'izany vanim-potoana zany ary de zao fotsiny ny tenenina le olona ianao zany rehefa mila manatitra ianao fanatitra satria na ny empereur tamin'izany de nitompona mila manatitra fanatitra ianao eo amin'ny buste ny empereur zany inona moa le buste tratran'ny empereur iny miakatra zany de natao hotompona mihitsy zany ny sarivongan'ny empereur de mila niterana fanatitra zany ny kristianina tsy mety manatitra fanatitra tamin'izany de nolazaina fa hoe reo de ate reo olona reo tsy mino tsy mivavaka amin'ny fivavahantsika reo olona reo fa izy Andriamanitra tokana ihany ny fivavahana na inona ihany koa ny kristianina hoe ny kristianina hono de zao hoe andravany zao tontolo zao amin'ny afo satria zay ny finoana
ao anatin'ny soratra masina ny apôstôly petera ry mihitsy ary ny teny manambara manao hoe any aparany any dia ho levonina ny tenany zavatra rehetra ozy izy zao zavatra hitantsika rehetra izao zany dia amin'inona amin'ny afo ny andevonana an'izao sy andiovana n'izao rehetra izao dia nolazaina zany sy noendrikendrena fa piromanina ny kristianina mpandoro ny kristianina mpandoro amin'ny afo zany dia rehefa tonga teo amin'ny fitondrana zany Néron empereur romanina zany rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Néron dia inona ny zavatra nataony Néron nalainy izay zavatra zay zany ho nampiasainy satria ny buan'ny Néron dia zao izy zany te hanovany Roma izy dia tia nysoloana le bâtiment teo Roma zany hoe tia ny avaozina zany le toerana nefa tsy afaka ranao an'izay dia nahita ohatrany hoe excuse zany izy nahita fialana tsiny zany izy hoe hitantsika ny hevitra andao dorana ozy izy io ny partian'ny Roma dia rehefa nidora ny partian'ny Roma kay tsy le iny partiny ihany na hoe iny ampahany iny ihany voadory fa presque ny tanànan'ny Roma ray manontolo mihitsy ny may dia rehefa may ny tanànan'ny Roma dia lazainy fa ny kristianina no nandoro an'ny Roma tamin'ny taona fa 400 nisy an'izay zavatra zay zany dia lazaina fa ny kristianina no nandoro ny Roma ka rehefa may Roma zany ka ny kristianina no endrikendrehana dia fantatra hoe iza ny sefon'ireo kristianina ireo dia ny apôstôly Paoly ny sefon'ireo dia nosamborina ny apôstôly Paoly nogadraina ny apôstôly Paoly ary fantatsika moa nefa raha ny apôstôly Paoly fa notapahan-doha mihitsy zany tamin'izany vanim-potoana zany tapahana ny lohan'ny apôstôly Paoly ho an'ny akoatran'ireo kristianina izay voasambotra dia zao nofatorana tamin'ireny poto reny amin'ny lalana zany amin'ny lalana tao Roma dia nidorana dia inona tao jiro manilo ny lalana amin'ny alina zany nidorana ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany ao koa ny sasany izay tratra ny gadraina satria eo a Roma misy an'ilay hoe Colisée ka io Colisée io zany dia zao hoe fanaovana spectacle zany izy io Coliseum zany ohatra le a Madagasikara zany fa Colisée le any Roma dia le Colisée io zany fanaovana spectacle izy io spectacle famonoana olona zany amin'ny resaka hoe miady ny gladiateur ireny miady na avoaka ny liona dia gladiateur miady amin'ny liona fa ny hevitra hitan'zareo dia zao ny kristianina natao lasibatra tao navoaka ny kristianina natao teo amin'ny kianjo dia ny olona zany ohatrany hoe mijery baolina mijery baolina eo amin'ilay stady dia le kristianina eo ampovoany eo tonga ny liona mivoaka avany dia mandrapaka mamono ny kristianina zany zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany na tonga ihany koa ny gladiateur dia mamono an'ilay kristianina eo zany nahazo ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany dia tsy vitan'izany ihany fa ho an'ireo izay milaza ny tenan'ny jiosy dia nanao any ihany koa niapanga azy reto ihany koa niapangan'ilay kristianina ihany koa zany ka fiapangana zany ny tena neto ambon'ilay famonoana sy fanenjena ny kristianina tenin'Andriamanitra nefa dia mazava ahoana izy Jesosy Matthieu 5 zao ny teneny eo Matthieu 5 raisika kely zay Matthieu 5 dia zao nivaky ny teny aminaran'i Jesosy eo amin'ny 10 sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra sambatra nareo raha ratsian'ny olona sy enjehany ary asiny izay teny ratsy rehetra hitenenany langa anareo noho ny amiko mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitenareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehana ny mpaminany izay talohanareo zany hoe 10 ka hatramin'ny 12 zany le izy teo sambatra ozy izy izay enjehina noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakan'ny lanitra raha enjehina zany tsika noho ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy dia zao ho atsika ny fanjakan'ny lanitra zany dia toy izany ihany sambatra nareo raha ratsian'ny olona sy enjehany ary asiany teny ratsy rehetra hitenenany langa no ny amiko izy izy zany hoe hitenenana langa zany tsika mirolana zao langa rehetrarehetra zao atsanga tsy hamanora anao ny fitenenana zany ianao tsy nanao an'izany dia voenjikendrika ianao sambatra ianao izy izy Jesosy Kristy no miteny raha ratsian'ny olona sy enjehany sy asy izay teny ratsy rehetra hitenenany langa no ny amiko izy izy aoka zany tsika tadidy an'izany fa rehefa tena ao anatin'ny ady mafy tsika ndraindray tsy tadiditsika izany tenin'ny tompo zany zay mahatonga hoe mila miambina tsika mba ahatadidiavantsika le ten'Andriamanitra satria ny fanahy no mametraka an'io anatintsika mampatsiahy an'ireny tenireny zao ny tenenin' Jesosy hoe sambatra satria misy mantsy olona dia tenenana ratsy amin'ny fiainana andavanandro mafy ety zakako
fa raha veriny fanao anatsika hoe sambatra nareo raha tsy ny olona amin'ny anarako, sambatra reo raha itenenana langy, fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mahery tsika hoe fahasambarana ho azy zany. Dia toy izany izy mifalia sy miravoravoa ianareo. Ahoana moa ny falianao amin'izany? Mafy angeny mahazo anao. Fa ny fanahy no mampimehery anao dia lasa mifaly ianao. Zao zany ny fahoriana azy ny kristianina. Zao zany ny fahoriana azy ny fiangonana voalohany zao zany. Satria tadidy tsara fa ny fiangonana voalohany io zany nanomboka tamin'ny 1er siècle hatramin'ny 3e siècle misy ny fiangonana voalohany zany. Izay niazona ilay fahamarinana fototra zany. Dia izay ny nahazo ny kristianina. Sambatra ianareo izy, mifalia sy miravoravoa fa lehibe ny valim-pity anareo any an-danitra. Fa toy izany ihany nanenjehana ny mpaminany izay tany lohanareo. Izany hoe tsy tsika zany raha ohatra enjehana noho izany tsika. Na hovonoana tsika. Tadidio fa toy izany nahazo ireo mpaminany tany aloha. Toy izany nahazo ny apôstôly. Toy izany nahazo ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny fanenjehana sy ny zavatra maro samihafa. Dia mbola tenenina izy dia Matthieu 10, 9:20 sy 7:20. Dia ahoana izy eo? Matthieu 10:9:20 sy 7:20 dia zao ny tenenina. Ary ny ralany hanolotra ny ralany mba ho faty. Ianao zany tsy afaka matoky olona amin'izany vanim-potoana zany. Ana amin'izao andro ianantsika zao ary. Ny olona tena mitovy finoana aminao zany ny tena atokisanao. Fa ny olona ny ralahanao zao aza raha vao tsy mitovy an'io finoana anao izy dia atolony ianao zavatra tena misy zany zavatra zany. Ahoana izy teo? Le 9:20 ary ny ralahy hanolotra ny ralany mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanolotra ny rainy sy ny reniny ka hafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjeny. Ho alan'ny olona rehetra nareo amin'ny anarako. Rehefa tsy olona mitovy finoana aminao zany dia mankahala anao. Tsy zakany io. Satria manahoana ny fitondrantenanao hoe miapanga azy. Tsy zakany io. Tsy zakany ianao mitandrina ny didin'Andriamanitra io. Tsy zakany ianao mitandrina ny filazanan'i Jesosy satria raha na kristianina zao izy hoe manana fiangonana misy azany ka tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra izy, tsy manana filazanan'i Jesosy izy, tsy tiany ianao, halany ianao. Jentilisa moa dia efa tsy tenenina intsony zany. Ho alan'ny olona rehetra nareo ny amin'ny anarako izy. Tsy zakazakaina mihitsy. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena, misy dikany lehibe izay teny izay. Tsy hoe androany na vita ny joro, androany na vita ny anatra, androany na vita ny ambina, androany na vita ny tandrina ny didin'Andriamanitra. Fa androany izay, fa ngainao tompony no avinao. Fa Jesosy miteny miambianina mandrakariva ka aza mitsahatra ao izy. Dia izay ny dikany hoe izay maharitra miambina, maharitra mianatra ny tenin'Andriamanitra, maharitra mampiatra ny izay voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Satria hatramin'ny farany io. Satria le ady ange izay ifanatrehanao amin'ny Satana zao isan'andro ange io ady io dia eo. Satria Satana dia eo izy miandry kendri-tohana izy, miandry izay halavo anao izy. Vao mahita azo ny dirana izy dia petahany anao. Izy ange manana patience, manana faharetana ange Satana. Ka raha tsika zany tsy manana faharetana dia vitany amintsika. Tsika raha misy fotoana, tsy hoe misy fotoana tsika raha mbola mivavaka, mbola voahozongozona ihany indraindray na matetika mihitsy azy. Voahozongozona amin'ny problème maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainanao. Dia rehefa mivavaka tsika dia ampahirizon'ny Tompo sy mifantsena. Ka vao maika tsika efa tsy miamina dia inona ny mahazo antsika eo? Ngaza no zaka antsika zany. Fa izay maharitra hatramin'ny farany izy no vonjena. Ka iteto zany dia fotoanan'ny fikororoana zany eto. Fotoanan'ny fikororoana ny kristianina zany eto. Ao ny kristianina hoe maty martyra, ao ny kristianina voentsy, ao ny kristianina ny ampigadrana. Ary tsy vitan'izany ihany. Fa tena nahantra ny kristianina tamin'izany vanim-potoana zany. Tsy ohatrany amin'izao fotoana izao hoe kristianina manan-karena. Mijery ianao rehefa ohatra hoe Analakely eny ianao dia misy fiangonana eny. Dia miditra amin'ilay fiangonana ao dia olona mandeha tômôbilina tsara tarehy. Olona manao kravaty tsara tarehy. Mianjaika be ny sasany amin'ireny toerana fivavahana maro samihafa ireny dia tena miakanjo, tena mianjaika. Dia ny kristianina amin'izao fotoana izao zany dia tena hoe milamina, tena miakanjo tsara, tena hoe tamin'izany fotoana izany mahantra na ny sakafo hohanina raha tsy misy. Mitsoaka amin'ny tanàny dehibe mialefa ny naty ala any tsy matin'ny atsika, matin'ny mosary. Fa no fahasoavan'Andriamanitra dia velona ihany satria Andriamanitra no miahazy ireny zany. Fa mafy ny ainan'ny kristianina zany hoe
raha ampoharina amin'ny kristiana amin'izao fotoana izao zany dia tena misy elanelany lavitra be mihitsy izay zavatra izay zany. Ary raha misy ary mba ohatrany hoe mbola mba manana hoe mba misy tranona ohatr'izany, alaina daholo ny fananany ao trano any koa, alain'ny jentilisa zany. Ary raha jerena amin'ny tantaran'ity tanàna Smirna ity, satria Smirna dia tanàna mpanankarena, dia raha jerena ny kristiana tao zany dia tena hoe ory na antitra ny kristiana. Kanefa kosany nanan-karena noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny amin'ny fahamarinan'ny Kristy zany. Nanan-karena izy tamin'izay zavatra zay. Dia arak'ilay tenentsika teo hoe aratsiana izy noho ny amin'ny anaran'ny Kristy. Eny nareo izay milaza ny tenany ho jiosy aza dia naninona? Ny apanga azy ireo sy nanenjika azy ireo. Dia io ilay teneniny aty amin'ny Apokalipsy 2:2 verenantsika kely anie. Dia tao amin'ny Smirna zany, Apokalipsy 2:2 no zavatra andresahany teo. Apokalipsy 2:2 ny andinin'ny 7. Jerentsika kely. Dina zavatra resahany eo Apokalipsy 2:2 andinin'ny 7. Fantatro izy ny fahorianao sy ny fahantrahanao. Ilay zavatra resantsika teo. Nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenana ratsy, eo zany ilay fanaratsiana sy tenenana ratsy. Sambatra moa Jesosy ianareo raha hitenenana ratsy noho ny amin'ny anarako. Ary ny fitenenana ratsy, iza nefa no miteny ratsy azy eto. Ary ny fitenenana ratsy ataon'izay milaza ny tenany ho jiosy, kanto tsy izy fa sinagoga ny Satana. Zany eo ireo milaza ny tenany ho jiosy mihitsy zany no mankahala sy miapanga sy manenjika zany. Dia aty amin'ny Jaona 5:10 ary izy dia tsy vitan'izany fa zao ny zavatra teneniny ato. Jaona 5:10 dia jerentsika kely. Ny zavatra resahany io ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Jaona 5:10 dia ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Dia zao mivaky ny tena minaran'i Jesosy. Izany teny izany dia fandrazaiko taminareo mba tsy hatafitohina anareo, androaka anareo hiala amin'ny sinagoga izy, eny ho avy ny andro, ka ataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no ataony satria tsy fantany ny ray na izao. Maninona moa izy no manao an'izay zany? Maninona ny hoe ireo izay milaza ny tenany ho jiosy izy manaratsy anareo, manenjika, mamono. Kanefa hoy izy Jesosy inona? Sinagogan'ny Satana ireo izy. Sinagogan'ny Satana ireo. Ary ireo izay manenjika anareo izy dia izy mihevitra hoe manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Voaroaka anareo amin'ny sinagoga. Dia raha hoarina zany zay amin'ny vaovanim-potoana zao. Satria ny kristianina ange tany am-boalohany dia inona zavatra kristianina? Kristianina ange tsy nieritreritra mihitsy hoe nivoaka tamin'izany fiangonana jiosy zany. Fa ny kristianina tamin'ny fiangonana voalohany dia nieritreritra mihitsy hoe mbola jiosy ny kristianina. Satria zareo ange noenjehany sy noroahany. Fa rehefa jerena zany ny tantaran'ny fiangonana dia zao hoe mitohy ny tantaran'ny fiangonana hatramin'ny zanak'Israely zany io, satria ny zanak'Israely dia atao hoe fiangonan'Andriamanitra ihany koa. Fa rehefa tonga Kristy nampafantatra ny fahamarinana, Jesosy nge tsy nivoaka tamin'ny fiangonana judaisme. Fa Jesosy nitory ilay fahamarinana, tsy zakany zareo ny fahamarinana nentin'i Jesosy satria zioga no nasen'ny noentin'ny olona. Nampitondra ziogany vahoaka an'Andriamanitra zany ireo fariseo sy mpanoran-dalàna. Dia Jesosy rehefa tonga dia zao nanamaivana ny ziogan'ny olona, ny tena nampafantatra hoe izao ny tena fomba fitandremana ny didin'Andriamanitra. Izao no fanarahana ny fahamarinan'Andriamanitra. Dia tezitra ireo fariseo sy mpanoran-dalàna satria zareo namoaka lalàna be dia be zany, nanamafy nampitondra ziogany vahoaka an'Andriamanitra. Nisy lalàna navoakan'izy ireo ka raha tokony maivana tamin'ny olona ny fitandremana ny didin'Andriamanitra vao mainka namafisina izy ireo. Dia sarotra. Dia iza no mety ho voavonjy ny olona tamin'izany fotoana izany satria sarotra. Dia nazavain'i Jesosy hoe izao nge ny fomba fitandremana ny didin'Andriamanitra. Dia tsy zakan'izareo izay fa hoe manohitra ny fahefana. Dia noenjehina Kristy. Izay momba ny Kristy dia noenjehina ihany koa. Ary ny kristianina voalohany araka teniko teo, ny kristianina voalohany dia mbola nieritreritra foana hoe jiosy izy. Fa noroahana izy. Dia ny fiangonana misy amin'izao fotoana izao nge taranaka ny zanak'Israely daholo. Taranaka ny zanak'Israely daholo ny fiangonana misy amin'izao fotoana izao, amin'ny fiangonan'Andriamanitra zany. Amin'izao fotoana izao anao raha mitory an'izany lalàna zany ianao fiangonanao, mitory an'izany filazanan'i Kristy zany ianao, dia
hoenjehina ianao, hoaratsiana ianao, fangainao sekta, angainao zao. Dia ozy izy horoana amin'ny sinagoga, horoana ianao zany, miala amin'ny sinagoga, miala amin'ny fiangonana, voroaka ianao. Za moa fa niteneniko teto zany fa zany angeny nahazo ahy, tsy zakany fiangonana zany, miteny ianao zao ny zavatra tsy mety, tsy zakany zany, roana ianao, tsy mahazaka an'izany izy. Dia ozy ny tompo hoe sambatra ianareo, raha ratsiana sy enjehina ny amin'ny anarako hitenenana lainga. Dia misaotra ny tompo zany, fahasambarana ho azy zany, satria tsy voalohany afa tahaka izany ozy izy ny nanenjehina mpaminany tany alohanareo rehetra tany. Dia tsy mirery amin'izany ianao fa hisaorana ny tompo ny zavatra rehetra. Fa zay zany le izy hoe horoana hiala amin'ny sinagoga mihitsy ianao, dia raha ampitaina amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao dia roana amin'ny fiangonana mihitsy ianao. Zany ny zavatra mahazo anao. Hitenenana lainga noho ny amin'ny anarako ianareo izy izy. Ho an'ireo izay milaza ny tenan'o Jiosy, inona moa ilay hoe milaza ny tenan'o Jiosy? Miheviteny izy ny tena vahoaka an'Andriamanitra. Kanefa Jesosy mihitsy no miteny, kanefa sinagogan'ny Satana ianareo izy izy. Dia raha hoarina amin'izao fotoana izao zany dia izao fiangonan'ny Satana ianareo. Zay ny dikan'izay. Fiangonan'ny Satana ianareo. Ho an'ireo izay milaza ny tenan'i Jiosy, inona moa ny atao hoe Jiosy? Efa nianarantsika teto, ny tena hoe Jiosy dia izao manana ny lalàna an'Andriamanitra ao am-pony izy. Sy ao an-tsainy. Zay ny tena atao hoe Jiosy ary mampiatra an'izay zavatra zay. Ho an'ireo zany izay miheviteny ho Jiosy dia hoe sinagogan'ny Satana, tsy manana ny lalàn'Andriamanitra zany izy. Ho an'ireo izay tsy manana ny didin'Andriamanitra sy tsy manana ny filazana an'i Jesosy zany dia azo antsoina ihany koa mitovy amin'ny zavatra voasoratra hoe sinagogan'ny Satana, fiangonan'ny Satana zany zay zavatra zay. Io dia efa betsaka ny tsy mahazaka an'izany angetra. Raha fantatrao fa marina zay dia arao ara. Dia tsy ao anatin'izay zany ianao ko. Za tsy hampanga iza na iza fa dia anjarantsika ny mahatsapa-tena zany. Anjarantsika ny mahatsapa-tena zany. Fa nianarantsika teto tamin'ny tantaran'ny fiangonana fa tsy dia hiditra lalina atsika zany. Ny apôstôly Paoly ange ka nihevitena mihitsy. Nihevitena ny apôstôly Paoly nanao hoe nilaza ny tenan'o Jiosy mihitsy ny apôstôly Paoly. Ka nanenjika sy namono ny kristianina. Kanefa tao anatin'ilay sinagogan'ny Satana izy zany. Jamba izy, tsy nahita an'izay fahamarinana izay izy. Ny apôstôly Paoly tena nianatra teo ambanin'inona? Teo ambany saokan'ny Gamaliel izy nianatra. Zany olona tena nahay teolojia zany raha amin'izao fari-pahaizana hoe amin'izao fotoana izao ny resahana zany hoe olona docteur en théologie zany. Tena hoe mahay ny tenan'Andriamanitra. Fa rehefa sinagogan'ny Satana. Fa rehefa nosokafan'Andriamanitra ny sainy, natsoan'Andriamanitra izy. Nahiratra izy, nesoriny daholo izay zavatra zay. Izy ilay nanenjika indray, izy indray no nitoren'i Kristy. Izy indray no novonona noho ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Ka raha antsika zany tsy ohatran'ny apôstôly Paoly manao hoe manaiky hoe jamba dia manaiky hampahiratan'i Kristy dia tsy hahiratra mihitsy ny masontsika zany. Fa dia jamba ao tsika dia hanenjika tsara. Zany ny zavatra misy. Dia amin'izao fotoana izao dia enjehina ny kristianina amin'ireo izay milaza ny tenany zany manao hoe izy ny tena kristianina. Kanefa izy iny Église de Satan zany na fiangonan'ny Satana no misy azy. Satria izy mihevitena hoe izy Églisen'Andriamanitra. Zay ilay milaza ny tenan'o Jiosy zany. Milaza izy zany tena fiangonan'Andriamanitra. Firifiry moa fiangonana misy amin'izao fotoana izao milaza hoe zay ny tena manana ny mariny. Tandremo zany. Fa zay mihitsy ilay mihevitena hoe Jiosy izay. Izay ny tena fiangonan'Andriamanitra. Raha vao miteny an'izao tadio fa ny ao ambadika izay dia hoe sinagogan'ny Satana hoe fiangonan'ny Satana ny ao ambadika an'izay zavatra izay. Ohatra ny tamin'ny andron'ny apôstôly. Dia ny tenan'Andriamanitra atao amin'ny Apokalipsy toko 10 dia toko 12 azafady. Inona ny zavatra resahana eto? Amaranantsika le izy zany. Dia izao ny zavatra resahana eto Apokalipsy toko 12. Apokalipsy toko 12 dia vakiantsika ny 10. Dia inona ny zavatra resahana eto? 10. Aza matahotra izay efa iaretanao, indro ny devoly, efa hanao ny sasany aminareo ohatrany maizina, mba ho voazahatoetra ianareo ary pahoriana avolona. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainanao izy. Eto zany izy dia miteny mihitsy hoe aza matahotra izay efa iaretanao, indro ny devoly hanao ny sasany aminareo ohatrany maizina, mba ho voazahatoetra ianareo
ary anapahoriana afilonao izy hiaritra faharetana ty fiangonana anty zany miresaka le fiangonana faharoa ny resahana eto zany miresaka le tomboka se faharoa zany tsika to miresaka le sovalomena zany tsika de ahoana izy aza mataotra zay efa heretanao satria mafy ny mahazo amin'ity fiangonana ity mafy ny anjady tamin'ity fiangonan'Andriamanitra ity indro ny devoly anao ny sasany aminareo anetrany maiziny mba ho voazaha toetra nareo tena hoe fizahan-toetra tena fikororoana zany ity ary anapahoriana afilona aoko matokatra amin'ny fahafatesana reo dia omeko anareo ny satroboninahitra zany tena miatra manaina zany hatramin'ny fahafatesana zany mahazo anazy ity dia miresaka izy le hoe anapahoriana filona fa tsy ampimono fotoanantsika zany fa ho resahantsika amin'ny lesona manaraka zany mikasika ny hoe inona ny resahany amin'ity hoe manapahoriana filona ity efa nyresahantsika izy io fa mamitina kely fotsiny resahantsika zany miresaka ny tsika hoe inona manapahoriana afilona io dia hiditra indray zany tsika mamarana an'izay leson'izay tsika amin'ny manaraka dia hiditra tsika amin'ny tomboka se fahatelo indray izany isaorantsika indray izay vita tamin'ity amin'ity metsika voninahitra ny tompo hiaraka hivavaka tsika Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, misaotranao zay ray raha afaka nianatra tsy nandinika ny teninao. Manamasinana iray ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia aoka ny fanahinao masina ray hanazava ny sainay sy ny fonay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Dia ampilatananao no metrahanay ny fiainanay Andriamanitra ary izay tompo amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ny anaran'i Kristy nandratana izany vavaka izany ray tao anatrehanao, aleloia. Amen. Dia tahiny tompo daholo tsika rehetra. Zay indray ny lesona mikasika an'iny zany toy izantsika manaraka indray. Bye bye daholo.